Mampitomboana amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ity androany ity dia hiresaka manokana momba ny fanamasina isika. Hiresaka manokana momba ny fanamasina isika ary raha ny tena marina ity sujet anankiray ity dia tsy ho vitantsika vetivety fa namandra-pialatsika eto amin'izao tontolo izao arany dia tsy ho tapitra mihitsiny ny resaka momba ny fanamasina satria vanim-potoana ny fanamasina izao andro ny fanamasina izao ary izay indrindra no tenenin'ny apôstôly hoe izao fotoana izao izy nirian'ny mpaminany sy ny mpanjaka marobe, nirian'ny zareo ho hita fatratra fa ianareo ny miaina azy, ianareo ny mahita azy. Hozaraiko roa ity fampianarana momba ny fanamasina ity satria tsy ho vita raha hoe indray mandeha ary tsy ho vita satria lava. Fa hozaraiko anankiroa izy ity ary androany ny amin'ity partie voalohany ity dia resaka manokana ny momba ny antsoina hoe ny fanamasina izay mampibebaka atsika sy ny fanamasina izay vavolombelon' Jesosy Kristy. Izay zany no resahako anatin'ity partie faharoa ity. Fa ny partie voalohany ity zava indrindra, ny partie faharoa kosa dia resaka momba ny asan'ny fanamasina eo amin'ny olona efa mino, efa nandray ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ho an'ny olona efa kristianina. Izay zany ny tapany faharoa. Ny tapany voalohany dia araka ny lazaiko dia hiresaka isika momba ny fanamasina izay mampibebaka. Hozy izy Jesosy hoe ao amin'ny Jaona toko faha 11, Jaona toko faha 11 ny andinin'ny fahafito. Izao ny zavatra tenenin' Jesosy ao hoe fa izaho izy milaza aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho izy dia hirahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia hampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana hozy izy satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ray ka tsy mahita any intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriana n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, hampiaiko an'izao tontolo izao ny fahotana hozy izy, hampiaiko an'izao tontolo izao ny fahotana. Izany hoe anisan'ny asan'ny fanamasina voalohany indrindra zany dia mampiaika an'izao tontolo izao ny fahotana. Zay ny asan'ny fanamasina. Ary nitohizan'i Jesosy le izy, inona moa zany atao hoe fahotana zany? Ny fahotana hozy izy Jesosy satria tsy mino ahy izy. Izany hoe ny tena fahotana zany dia le tsy finoana an'i Jesosy Kristy. Dia mampametram-panontaniana le izy fahotana ahoana moa zany le tsy mino an'i Jesosy Kristy? Dia inona le hoe mino an'i Jesosy Kristy ho validitsika zay zavatra anankiroa zay. Fa maninona ny fahotana ny tsy mino an'i Jesosy Kristy ary inona tsara lay mino an'i Jesosy Kristy? Ankoatran'izay dia mila azontsika ihany koa fa ny fanamasina alohan'ny amalitsika an'izay fanontaniana anankiroa zay, ny fanamasina dia vavolombelona témoin manambara an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jaona toko faha 5 izy ny andinin'ny farany rehefa niresaka tamin'ny mpianatra Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha 5 andinin'ny faha 20 dia izao no tenenin' Jesosy hoe raha tonga hozy izy mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay hivoaka avy amin'ny ray dia izy ny vavolombelona manambara. Izany hoe ny fanahin'Andriamanitra zany dia tsy maintsy manambara an' Jesosy Kristy, vavolombelona manambara an' Jesosy Kristy. Itsika zany rehefa manana fanamasina dia ny asan'io fanamasina io dia vavolombelona manambara an' Jesosy Kristy. Ho resahantsika le rehefa hoe manambara an' Jesosy Kristy amin'ny inona moa, satria misy ifandraisany amin'le teny voalohany teo le izy le hoe rehefa tonga izy dia hampiaika an'izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana hozy izy satria tsy mino ahy izy. Ankoatran'izay dia hozy izy Jesosy hoe rehefa niresaka tamin'ny mpianatra ihany izy dia hozy izy Jesosy eo amin'ny Jaona toko faha 20, hotohizantsika ihany satria important ny ahazontsika tsara an'le izy aloha. Hozy izy Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha 20, andiny faha 5, faha 4 aloha, izy hozy izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izy ankalaza, zany hoe fanamasina io zany, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Ho azavaiko kely io teny io satria amin'ny teny gasy le izy somary sarotsarotra mandray an'le izy. Fa amin'ny teny frantsay zao ny vakiny ao: il manifestera ma gloire
car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera, il manifestera ma gloire. Zany hoe mifanamasina zany dia manambara mampiseho ny voninahitry Jesosy Kristy. Mifanamasina dia mampiseho ny voninahitry Jesosy Kristy. Il puisera dans ce qui est en moi, zany hoe anovo ao am' Jesosy Kristy ny fanamasina, andray eo am' Jesosy Kristy ny fanamasina, ary anambarany zany zavatra raisiny zany amitsika. Zany hoe ny zavatra rehetra zany zay ambarany fanamasina, ary zay tena tokony ho azontsika tsara, dia vavolombelona manondro an' Jesosy Kristy, vavolombelona manondro an' Jesosy Kristy avokoa. Tsy misy afa-tsy manondro an' Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Zay zany aloha mila azo tsara zay. Iverina am'izay tsika amin'ny hoe ny fanamasina mampibebaka atsika, satria efa nazavaina teo hoe fanamasina dia vavolombelona manambara an' Jesosy Kristy, fa ohatrany ao kosa ny fanamasina mampibebaka atsika. Jesosy no niteny hoe mahatsara anareo izy ny fialako, raha tsy ala dia tsoavy ny mpananatra, ary raha ho avy izy ozy izy dia apiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Dia itentsika hoe fahotana inona arany zany le fahotana, dia Jesosy ihany maneho anazy miteny hoe ny fahotana ozy izy satria tsy mino ahy izy. Zany hoe ny tena fahotana zany dia le tsy finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zay tena mila azo zay aloha, mila iainantsika tsara zay, mila miletika ao anatintsika tsara zay hoe ny fahotana dia ny tsy finoana an' Jesosy Kristy. Zay zany ny tena fahotana zay. Satria maninona ny fahotana? Ny tsy finoana an' Jesosy Kristy. Fahotana ny tsy finoana an' Jesosy Kristy satria tsotra ny antony. Itsika olombelona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Itsika olombelona dia ao anaty fahafatesana nanomboka tany Edena. Isika olombelona dia ao anaty faharatsiana. Isika olombelona dia tao anaty ozona. Isika olombelona dia tao anaty fahafatesana sy ny endrim-pahafatesana isan-karazany. Fa i Jesosy Kristy kosa no tetezana nampiampitatsika nakany nampiavana atsika indray tamin'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny fotoana mino an' Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjenitsika dia vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga hoe tena fahotana ny tsy finoana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary ny fiainana kristianina manontolo tsy eo amin'ny asa-pamonjena ihany, fa ny fiainana kristianina manontolo dia io foana no fototry ny fahotana, ny tsy finoantsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny tsy finoantsika ny Jesosy Kristy amin'ny fotoantsika, amin'ny lafim-piainatsika isan-karazany tsy mino an' Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, dia andeha amin'ny herin'ny tenatsika tsika, andeha amin'ilay endrim-pahafatesana indraytsika. Zay zany mila azo tsara aloha. Ny fanamasina dia apiaiky an'izao tontolo izao ny fahotana. Apiaiky an'izao tontolo izao ny fahotana. Ny mila azontsika ao anatin'izay dia izao, tadio tsara fa itsika zany tsy hoe manolo tena aloha tsika na mibebaka aloha tsika zay vao mandray fanamasina. Tsy izay no izy, fa ny fanamasina no tonga mialoha mampiaiky atsika ny fahotantsika. Zany hoe mampiaiky atsika ny tsy finoantsika an' Jesosy Kristy. Tadio ravana fa mety eritreretintsika hoe ahoana raha ny fomba fiasan'izany. Ny fanamasina, ny teny sy ny fanahy dia tsy maintsy miara-miasa. Ny teny sy ny fanahy dia tsy maintsy miara-miasa. Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, ary zay no mahatonga hoe ny fanamasina dia manondro an'ilay teny, tsisy afa-tsy ilay teny ny tondrono ny fanamasina. I Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, le tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izay Andriamanitra teny zay foana ny tondrono ny fanamasina, ary zay miaraka miasa amin'ny fanamasina. Ny dikan'izany dia izao, amin'ny fotoana tahaka an'izao maheno toriteny ianao zay teny miivo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, teny manondro an' Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny zay vitanao anao, dia miasa ao anatin'izay ny fanamasina mampiaiky ianao. Efa ao anatin'izay sady ny fanamasina mampiaiky ianao, efa tonga melosady izy ampiaiky ianao, fa ianao dia tsy mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ianao dia tsy manaiky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ho resahantsika kely hoe mino an' Jesosy Kristy, ohatranao zany hoe mino an' Jesosy Kristy. Ny finoana an' Jesosy Kristy ry havana dia miorina amina teboka vitsivitsy, ary reo teboka ireo tsisy mitambatra anankiray ary tsy azo sarahana. Voalohany indrindra aloha, ny ampiaikeny ny fanamasinantsika dia itsika tsy mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zany hoe itsika tsy mino, voalohany indrindra tsy mino tsika fa Jesosy Kristy
dia nanolotra ny ainy mba ho famelana ny helokontsika. Ary rehefa nanolotra ny aina izy dia nampiavana atsika amin'Andriamanitra. Zany hoe raha ny tena marina zany, rehefa mino an'le asa-pamonjena nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijalentsika, dia ny dikan'izay dia vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, tsy mpanota intsony ny anarantsika fa lasa zanak'Andriamanitra rehefa mino tsika fa nampihavanany Jesosy Kristy. Faharoa manaraka an'izay, navelany Jesosy Kristy ny helokontsika taloha, ankehitriny, ary ho avy. Averiko tsara, navelany Jesosy Kristy ny fahotantsika taloha, ankehitriny, ary ho avy. Voavelany, ozy izy ny apôstôly Jaona any amin'ny epistiliny any, epistiliny Jaona toko voalohany hoe miteny aminareo zanaka ozy izy, satria voavelany helokareo noho ny anarany. Voavelany helokareo noho ny anarany. Zany hoe mila inotsika izay zavatra faharoa zay. Ny zavatra fahatelo dia izao, mila inotsika fa ny endrim-pahafatesana rehetra, ny aretina, ny ozona, ny tebotebo, ny tahotra, ny zavatra rehetra mandalo eto amin'izao tontolo izao, ny fahantrana sy ny zavatra rehetra iainantsika, ny akiviana, ny tahotra sy ny zavatra rehetra izay iainantsika dia efa nijinjainy Jesosy teo amin'ny hazo-fijaliana. Fa efatra manaraka an'izay, naleviny Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy, zany hoe ny tena dikany hoe nitsangana tamin'ny maty izy, dia nanala antsika niala tao amin'ny fahafatesana izy ary namindra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha inotsika zany fa Jesosy Kristy namela helokantsika, Jesosy Kristy no nitsangana tamin'ny maty, dia dika nresy ny fahafatesana dia niala tao anaty fahafatesantsika ary nifindra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Manana fiainana mandrakizay tsika. Ary ny zavatra anankiray ihany koa manaraka an'izay dia izao, niakatra Jesosy Kristy ary naniraka amin'ny fanamasina, naniraka amin'ny fanamasina izy, ary zay fanamasina zay le Kristy velona ao anatsika. Zay le Kristy velona ao anatsika, zay vavolombelona, lasa vavolombelona manambara ny Jesosy Kristy ihany koa. Rehefa manana Kristy velona ao anatsika, lasa manondro ny Jesosy Kristy ihany koa zany fanamasina zany, lasa mitarika atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ho resantsika moa zay ao anatin'ny tapany faharoa, ao anatin'ny hoe tena fiainana kristianina tarihan'ny fanamasina. Fa ity party voalohany ity dia tena iresakitsika ohatrany ao zany hoe fanamasina mabebaka. Ary ny zavatra farany indrindra nataon'ny fanamasina, rehefa velona ao anatitsika ny fanamasina dia mampanao ny zavatra rehetra, ny lafim-piainantsika rehetra, zay mety ho lafim-piainantsika rehetra ho fitoeran-tongotra Jesosy Kristy. Zany ny dikany hoe fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe misy mpanjaka dia misy olona anjakana, ary rehefa avy eo dia misy territoire anjakana. Zay ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra zay. Ny territoire anjakana dia ny lafim-piainantsika ray manontolo ny atao hoe territoire anjakana. Ny lafim-piainantsika momba ny fiainantsika, momba ny ara-bolantsika, ny ara-pahasalamantsika, ny tokantranontsika, ny asantsika sy ny momba antsika rehetrarehetra, ny fahasalamantsika. Zany ny territoire anjakany ny fanamasina. Zany ny territoire anjakany Jesosy Kristy zany, ary zany mampanao an'izany territoire rehetra zany izy, mampanao an'izany sehatra rehetra zany izy mba ho fitoerany tongony. Zay no asan'ny fanamasina. Ary ny fanamasina koa ny farany manome fanantenana antsika ny amin'ny fiverenany Jesosy Kristy, ny fiverenany indray. Zay aloha zany mila azontsika zay ny atao hoe asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Fa rehefa tena mino an'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay isika dia ampiaikeny koa tsika, ampiaikeny ny fanamasina tsika fa isika dia ratsy, itsika dia mpanota aloha, itsika dia tafasaraka amin'Andriamanitra, itsika dia voaomby niaraka taminy ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny tena atao hoe mibebaka zay. Manaiky tsika fa ratsy, manaiky tsika fa mpanota, manaiky tsika fa tafasaraka tamin'Andriamanitra, ary manaiky tsika fa mila omboana eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Zay zavatra efa vitany zany, araka ny tenin'ny Paoly hoe voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianareo. Voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy zatsy ny velona hozy izy Paoly fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, zay efa tiaka nanolotra ny ainy amonjy ahy. Ravana, raha iverenany kely zany zay zavatra zay dia izao. Ny asan'ny fanamasina dia mampiaiky atsika aloha ny herin'ny ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zany hoe izy lay teny zay teny nitory ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay no tonga aloha ao anatin'ny fotsika
miaraka amin'ny fanamasina, miaraka amin'ny herin'ny fanamasina, ohatra mitahaka ny voafafy ao anatin'ny fotsika hoe re olona mitodi eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Mitodi ao fa eo ihany ny vahaolana, tsy ny herin'ny tenanao ny vahaolana, tsy ny fiazakazahanao mandeha akavia akavanana sy ny fitototonao ny vahaolana, tsy ny fahotanao, tsy le zavatra ataonao. Androany ianao tsy fantatra zay mbola problemanao, zay mbola zavatra mamatotra anao, tsy reny ny olan'Andriamanitra. Indraindray tsika mieritreritra hoe za mbola tsy anatona Jesosy satria za mbola tsy anatona Jesosy satria za mbola zao ny problemako, za mbola zao ny zavatra mamatotra azy, za mbola zao. Eo am'le toerana misy mamatotra anao mihitsy no amahan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Eo am'le tena mbola eo amin'ny fahazaran-dratsinao mihitsy, eo no tonga ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ary niteny aminao fa Jesosy Kristy de efa namela ny elokao. Ny antsaranao kosa de miaiky ao anatin'izay rehefa voaraina zao fitiavan'Andriamanitra zay, satria tadio mandrakariva fa ny fitiavan'Andriamanitra ihany, ny fitiavana ny afaka manova atsika, fa tsy afaka manova atsika ny tahotra, tsy afaka manova atsika ny fampiororony, tsy afaka manova atsika zany raha isaratsiana fotsiny fa raha misy olona, raha mpivady ao tokantrano, mpivady fotsiny ao tokantrano, raha isan'andro andeha ampitahotra ny vadiko, tsy maintsy manao zao, zao, anina tao, anina, zao, lasa simba ny fifandraisanay ary na miara na miresaka arany de tahotra ny baiko azy, ary rehefa tahotra ny baiko azy de tsy vokatry ny fony zavatra iainany fa tahotra no mibaiko azy. Fa rehefa fitiavana no mibaiko azy, no ny amin'ny fitiavana no mibaiko azy, de ao anatin'izay zavatra zay lasa lay fitiavana no manala an'izay zavatra rehetrarehetra, tsy tian'lay tiana. Zay no izy zay. Lasa satria matsiaro tiantsika noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, matsiaro voavela heloko tsika, matsiaro tsika fa netiny daholo ny vesatra teo amin'ny fiainantsika rehetra, na matsiaro tsika araka ny teny Jesosy izy hoe makanesa ty amiko. Ianareo zay miasa fantatra sy mahavezatretana, zany manome anareo fitsarana, inona ny vesatra eo aminao androany, inona ny olanao androany, inona ny fahatoanao androany, inona ny fahazaran-dratinao androany. Ozy izy Jesosy hoe makanesa eto amiko. Ozy izy mifanamasina aminao, mampitodika anao eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy hoe makanesa eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy irery no afaka manafaka anao. Ianao tsy afaka manafaka ny tenanao amin'ny herin'ny tenanao, tsy afaka mamonjy teny ianao. Jesosy Kristy tsy ny asa-pamonjeny. Ary zany mahatonga an'izany tenin'Andriamanitra zany miteny hoe raha ho avy izy de apiaika anareo ny fahotana, ny tena fony fahotanao aloha de ny tsy finonao ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ary ny atao hoe mandray ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny atao hoe mandray an Jesosy, indraindray indraindray lasa ohatran'ny teorika be le hoe efa nandray an Jesosy ve ianao, efa zao ve ianao, lasa teorika be le izy indraindray. Fa ny atao hoe mandray an Jesosy Kristy de mandray ny famelan-keloka zay nomeny. Ny atao hoe mandray an Jesosy Kristy de mandray amin'ilay fampihavanana zay efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny atao hoe mandray an Jesosy Kristy dia mandray an'ilay fijinjany efa nataony teo amin'ny hazo fijaliana satria izy no mijinja ny zavatra rehetrarehetra. Ny atao hoe mandray an Jesosy Kristy de mandray an'ilay fiainana mandrakizay zay natolony teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Zay ny atao hoe mandray an Jesosy Kristy. Manomboka eo ny fahaveloman'i Kristy ao anaty sy ny fanaovana ny zavatra rehetra ho fitoerany tongotra, tena fiainana kristianina zay ho resahantsika zay ao amin'ny tapany faharoa. Fa izay ny antsoina hoe famonjena, ny tenin'ny Paoly mazava tsara any amin'ny Romana 10, raha manaiky an Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra ozy izy efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. Zany hoe ny famonjena zany de eo amin'ny hazo fijaliana sy eo amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary ny atao hoe mandray an Jesosy Kristy ihany koa de miaiky ny eta, miaiky ny mahampanota anao, miaiky ny maha-olona tafasaraka n'Andriamanitra aminao, miaiky fa ianao de tsy mahavita tena, miaiky fa ianao de manana fetra ny limity ny herin'ny tenanao, ianao de miaiky fa tsy afaka mamany fatorana eo aminao. Zay ny tena fibebahana marina, miaiky an'izay ary mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, mitodika amin'izay rehefa avy eo amin'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay, lasa manaiky an'izay ianao noho ny herin'ny fanamasina zay teny ampiasain'ny fanamasina zay, zay miara-miasa amin'ny fanamasina zay. Zay no mahatonga atsika hitodika tanteraka eo amin'izany asa-pamonjeny Jesosy zany. Tsy ny fanoloran-tenantsika tsy ny fanoloran-tenantsika ny melo lalana ny asan'ny fanamasina, tsy ny fanoloran-tenantsika mihitsy. Indraindray manolo tentsika satria
misy problème mitrangy amin'ny fiainantsika, misy zavatra maro isan-karazany, mety misy aretina, mety misy fahafatesany, mety misy olona sy ny zavatra ohatran'izany, de eo tsika mety ho taitaitra eo aloha, de za tena hitodika eo am' Jesosy mihitsy, fa tsy izany le havana, tsy izany. Fa ny tena marina de le fanamasina mihitsy aloha mampiaiky ianao hoe ny zavatra banga ao anatinao de ny herin'Andriamanitra, ny zavatra banga ao anatinao de ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy, ny zavatra banga ao anatinao de tadidio fa lay fitiavan'Andriamanitra. Zay ny zavatra banga ao anatinao, zay ny mahatonga anao mitotototo à gauche à droite, te ho tiavina, te mba hampiseho amin'ny olona fa mendrika ho tiavina, lasa fahabangana fitiavana. Fa raha tsy raisitsika aloha le asa mpamonjeny Jesosy Kristy de tadidio fa mbola ho eo amin'ny fatotra foantsika, ho voafatotra eo foantsika. Ny olona tena voavonjy ry havana, ny olona voavela heloka, fa nytanina anankiroa ihany ny apetraka aminy de mila voavaliny. Voalohany indrindra, ianao ve mahazo antoka fa efa voavela heloka mandrakizay, fanontaniana fa anankitelo azafady, ianao ve mahazo antoka fa efa voavela heloka? Faharoa manaraka an'izay, ianao ve mahazo antoka fa efa vita fihavanana amin'Andriamanitra? Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo, ianao ve mahazo antoka fa raha miala eto am'izao tany zao ianao androany dia tonga de mamantana fiainana mandrakizay, manana fiainana mandrakizay. Zay anankitelo zay ny mila ananany zanak'Andriamanitra antoka, mila ananany zanak'Andriamanitra antoka. Any amin'ny Jaona voalohany a, ovakitsika kely any amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy, zao ny zavatra tenenin'ny Jaona any, Jaona voalohany toko fahadimy. Ozy izy ny apôstôly Jaona hoe ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahafolo, zao ny zavatra tenenin'ny Jaona ao. Zay mino ny zanak'Andriamanitra ozy izy manana ny fanambarana ao anatiny, fanambarana, io fanambarana apetraky ny fanamasina amin'ny fanahy sy ny teny, ny soratra ao anatin'ny fotsika. Izay mino ny zanak'Andriamanitra manana fanambarana ao anatiny. Zay tsy mino ny zanak'Andriamanitra de efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana zay manambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary zao ny fanambarana, fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra atsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra ny tsy manana ny fiainana. Izany no nisoratako aminareo zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo au temps présent zany. Izany no nisoratako aminareo zay mino ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Androany zany, raha tena mino an'izany hoe asa mpamonjeny Jesosy Kristy zany ianao, tsy nohony aminao de mahazo antoka ianao fa manana fiainana mandrakizay ary apetraky ny fanamasina ao anatin'ny fotsika zany. Fanambarana mezinezina zany, manana fiainana mandrakizay voavela ny eloko, apetraky ny fanamasina ao anatin'ny fotsika zany. Tsy nohony amin'ny ataoko, tsy nohony amin'ny ataoko, fa nohony amin'ny asa mpamonjena zay efa vitan'i Jesosy Kristy. Misy dicton zay, tsy tadidiko na izany teny an'izay, ohatran'izao zavatra tenenina hoe rehefa mijery ny tenako aho izy izy de tsy hitako zay tokony ahavoavonjy anahy fa very aho. Fa rehefa mijery ny Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjeny de tsy hitako zay tokony ahavery aho fa azoko antoka fa voavonjy aho. Satria ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy no mahavonjy atsika, tsy misy afa-tsy zay. Zay no teteza mampipita atsika miala eo amin'ny tany fahafatesana, mifindra makao amin'ny fiainana. Ny fanamasinao izy izy, irahako any aminareo izy izy apiaiky an'izao tontolo zao ny fahotana, mampiaiky an'izao tontolo zao ny fahotana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Tadidio ry havana, ninona zavatra eritreretinao androany? Androany ianao mety mieritreritra hoe za mbola ohatran'izao ny faharatsiko, za mbola ohatran'izao ny zavatra mamatotra, za mbola ohatran'izao ny problemako, za mbola jerety za tsy mendrika jerety zao, sy ny karazany zay mety manakana atsika tsy hanantona an'Andriamanitra. Itsika no tsy te hanantona an'Andriamanitra fa Andriamanitra efa nanatona atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny zavatra iasan'ny fanahin'Andriamanitra sy ny teny ao anatin'ny fonao de tsotra, mino ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy, mino fa efa voavela ny eloko ao, mino fa efa
vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, mino fa efa netiny Jesosy Kristy ny rehempahafatesana rehetra, mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary nanolotra anao ny fiainana mandrakizay. Inoy zany ny atao hoe mandray an' Jesosy Kristy. Fa ino ihany koa fa ianao de voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ianao satria maninona, voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ianao satria le ianao le taloha, ianao le mpanota, ianao lay nateraka tao amin'ny Adama taloha de tsy maintsy omboana eo amin'ny hazo fijaliana satria tsy misy na inona ilain'Andriamanitra ao amin'ilay ianao taloha. Ary zay ny mila ekenao Andriamanitra ny momba nyzao rehetra dia omboanao miaraka aminao amin'ny hazo fijaliana. Efa voaombo, efa vitsy zany. Any amin'ny Galatian'ny Paoly miteny hoe fa zay an Kristy Jesosy izy de nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana, zany hoe amin'ny fotoana efa lasa, temps passé, nanombo ny nofony, efa vita. Fa inony tahaka ny inotsika ny asa-pamonjeny Jesosy ny mila inotsika ihany koa, fa voaombotsika ary mijanona eo amin'ny hazo fijaliana. Tsika eo amin'ny hazo fijaliana manasaraka atsika, manasaraka ny fiainana sy ny fahafatesana. Teo amin'ny hazo fijaliana de tadidio tsara fa ny fahafatesantsika ny teo. Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo, nanolotra ny ainy Jesosy. Fa Jesosy Kristy tsisy araky ny teny any amin'ny Jaona 4:7-8, tsisy mahaisotra ny aiko amiko anio izy Jesosy, tsisy mahaisotra ny aiko amiko. Zany manolotra ny aiko ary zaho izy maka azy indray, zany hoe tsy ny fahotantsika, tsy ny helokotsika zany nahafaty an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, fa izy mihitsy nanolotra ny ainy satria tsy nahala ny ainy na iza. Fa saingy zao itsika kosa zay ao anaty fahafatesana niara-nomboana taminy teo, ary zay no mahatonga hoe tsika ratsy, matoa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tsika de ratsy, matoa ny fantsihana teo tsika de satria anao zava-baovao amin'ny fiainantsika Andriamanitra, ao anatin'ny fitsanganana tamin'ny maty, anao zava-baovao amin'ny fiainantsika Andriamanitra eo amin'ny fahavelomany ao anatintsika. Lay tsika taloha mijanona eo, tsy nohatsarain'Andriamanitra iny, zany koa zavatra tena mila azo tsara ao amin'ny fiainana kristianina. Itsika indraindray mieritreritra hoe ny fiainana kristianina de izao, le itsika taloha ihany namboamboarin'Andriamanitra de nataony lasa tsara, tsia. Ny fiainana kristianina de tsotra, lay tsika taloha mihitsy, nomboany mihitsy aloha lay tsika taloha. Ary olom-baovao, ho resahantsika rehefa avy eo ao amin'ny tapany faharoa hoe ohatry ny ahoana zany hoe tena olom-baovao ao amin'ny fanamasina zany, iresaka an'izany tsika rehefa avy eo. Fa ny mila azo tsika tsara aloha amin'ity tapany voalohany ity de izao, voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana ianao, tapitra teo amin'ny hazo fijaliana ny momba anao rehetra, manompokeo Jesosy Kristy ny lasa fiainanao. Jesosy Kristy ny lasa fiainanao, tsy namboamboariny le taloha, tsy zatra namboamboariny le taloha. Any amin'ny Romanina 7 any mantsy zao ny zavatra, Romanina 7 zao ny zavatra teneniny any, tenenin'ny Paoly any amin'ny Romanina 7, ahafantarantsika hoe ohatry ny ahoana kay zany itsika taloha zany. Ao amin'ny Romanina 7 zao ny zavatra teneniny eo. Ozy izy Paoly hoe ahoana ary zany, ahoana ary 7:10, 7 anomboantsika azy, ahoana ary ozy izy manakavaly va isika? Tsy akory ozy izy, fa efa voalaza tsika raha teo mpanota avokoa na jiosy na jentlisy. Voalaza tsika raha teo fa mpanota avokoa izy na jiosy na jentlisy. Araky ny voasoratra hoe tsy misy marina na de iray azy, tsy misy zay mahafantatra, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy nahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy zay manao ny tsara na de iray akory azy. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany anaovany fitaka, mipoziny menarana ny eo ambanin'ny molony, fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongony monan-datsadra, fandravana sy fandringanana ny eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fedanana de tsy fantany. Tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Zany le olona taloha zay tsy maintsy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay no mahatonga raha tsy miaiky an'izay tsika, raha tiatsika ho fantatra ny faharatsitsika aloha, de vakio ny Romanina 7 teneny koa, Romanina 7 manomboka eo amin'ny 9:10. De ho azonao tsara hoe ohatry ny ahoana de misy identifie ao anatin'le izy hoe io aloha, le za le taloha, le za nateraky Adama, io a zany. Mpanota avokoa izy ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga hoe tsy maintsy nomboan' Jesosy niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana ilay isika taloha, mijanona eo momba atsika, tapitra eo ny momba an'izao atsika. Fa manomboka eo
de misy zava-baovao ataon'andriamanitra. Ary zay no mahatonga tsy afaka ainan'zay tsika raha tsy mino aloha zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay, miaiky an'le fahotana. Ny fahotana de tsy finoana an'io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io. Ny fahotana tsy le zavatra ataonao androany, ny fahotana tsy le zavatra mamatotra anao androany, ny fahotana tsy le zavatra iainanao androany io. Vokatry reny, herim-pahafatesany reny, vokatry mahampanotanao fotsiny reny, fa ny tena fahotana de ianao le tsy mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ry havana, amaranako azy de hiteny aho hoe ny tenin'Andriamanitra de mazava tsara. Raha mino an'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany tsika, nivaikitsika tao amin'ny jaonina teo hoe manoratra aminareo zanaka ozy izy, fa manana fiainana mandrakizay ianareo zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, misoratra amin'ny soratra afo ao anatin'ny fotsika, zany hoe voavelany eloko. Ny olona zanak'Andriamanitra mahazo antoka an'izany raha tena inonao zany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Aza mijery ny tenanao fa jereo ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ho anao. Ny tenanao, ny antokanao amin'ny tenanao de tsy misy afa-tsy hoe ratsy ianao. Romanina toko 3 jereo, ratsy ianao, tsisy ninona eo aminao, ary zany mahatonga hoe voaomby ianao niaraka taminy. Ekeo eo anatrehan'i Jesosy ratsy ny fanamasina piaiky ianao, ny faratsy ianao, fa ny fanamasina ihany koa ampitodika anao amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ampitodika anao amin'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany, zay efa namonjy anao, namela ny helokao, nanala anao tao amin'ny fahafatesana mba hifindra ao amin'ny fiainana. Aoka hisoratra, ho soratany fanamasinao anatinao fa voavelany helokao, ary anananao ny fiainana mandrakizay, voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Amen.